Androany Microsoft dia nanao ny atao hoe journaliste académie. Io journaliste académie io dia session ho anareo journaliste indrindra mba ahafahana manao le hoe sensibilisation moa fitenitsika anazy amin'ny resaka piratage indrindra zany ny eto Madagascar. Microsoft moa dia miantso any OMDA, OMAPI, BAP sy ny OMASI zany mba hamakafaka bebe kokoa ny asan'zareo eto amintsika ary sy izay fiara-miasa afaka atrehana miaraka amin'ny Microsoft. Io moa efa lazaintsika foana hoe ny voka-dratsin'ny fanaovana piratage dia akoatrin'ny lalàna satria ny logiciel Microsoft amresahana dia voafehan'ny lalàna izy ary voasazy izay mipiratehan'izy ireo. Ny lafiny faharoa akoatrin'ny lalàna dia misy ihany koa zany voka-dratsiny ara-teknika izay ahafahan'ny olona tsirairay rehetrarehetra izay mampiasa logiciel piraté ohatra hoe very ny information rehetrarehetra amin'ny solosaina ohatra. Nahita chiffre tsika teo totanisa izay milaza hoe 4 millions de dollars ny vola verin'ny olona tsirairay eran-tany amin'ny resaka hoe satria victime na logiciel piraté izany.